misaotra an'Andriamanitra indray isika amin'ity maraina vaovao ity fa manana tombontsoa afaka ifampitrotrom-bavaka, hitrotrom-bavaka anao sy ny ankohonanao amin'izao maraina vaovao zao. Ny fandrian'Andriamanitra mantsy ry havana dia izao, ny ananantsika tokantrano sambatra izany, ananantsika tokantrano milamina izany. Ka indraindray rehefa mandalo toe-javatra sarotra isika ao anatin'ny ankohonana dia mieritreritra hoe fa inona ny anton'izao. Ny Baiboly dia misarika antsika mba hifantoka amin'ny hoe ireny toe-javatra ireny dia natao hanamboarana anao voalohany indrindra ary anamboarana ny hafa ihany koa. Izany hoe ny zavatra tian'Andriamanitra amboarina izany eo amintsika ao. Matetika ny ambaran'ny Baiboly dia nozy izy hoe ny heloka sy ny fahotana no anisan'ny olana lehibe indrindra. Fa rehefa afaka io heloka sy fahotana io dia ho alamin'Andriamanitra ny ambiny rehetra aorianan'izay. Ka ho anao, ho antsika rehetra izay manaraka an'izany, aoka andiny teny isika ny amin'ny fiainantsika tsirairay avy ary talao amin'Andriamanitra famindrapo, famelan-keloka ary mba ho tonga amin'ny fibebahanana ianao, fa izany ny filazantsara ho aso anao. Andeha hivavaka isika tompoko, manasanao hivavaka. Ry Andriamanitra tomponay tsara sy masina izay any an-danitro, manolotra mandrakariva ny dera, ny laza, ny saotra, ny voninahitra ho anao izahay. Ary tsapanay fa noho ny famindraponao sy ny fitiavanao dia mbola velonay natrapa-monjena izay amin'ity maraina vaovao ity. Ankehitriny dia mitsidika ny tokantrano tsirairay avy amin'ny alalan'izao vavaka izao izahay, ary tianay mba ho tafapahaka any amin'ny ankohonan'Andriamanitra izay mandre izao vavaka izao, no mba ho voavela heloka eo natrehanao izay, ho vita fihavanana aminao izahay. Ary ny teny izay nambara teo dia mba hisarika anay andiny tena hanamboatra ny fiainanay. Andriamanitra misy anabavinay izay mandalo fisedrana manokana eo anivon'ny tokantrano dia ny anabavy Karaina izany. Fantatray fa fantatrao amin'ny tsipiriny toe-javatra iainany amin'izao fotoana izao, nandritra ny volana maromaro ny amin'ny olana eo amin'izy mivady, fa dia maro ireo olana ary dia toa lasa adidy fotsiny any sisa no iainana ao anatin'izany ankohonana izany. Nefa fantatray tsara ny fikasanao fa ny ankohonana izay noforononao Andriamanitra dia mba iainao anatin'ny fiadanana ho tokantrano sambatra. Nampianatra anay koa nefa ianao teo fa misy heloka ao aminay ao izay tsy voavela, ka tianao ifatohana bebe koa izany, fa rehefa miala izany dia hovahanao ny ambiny rehetra amin'io anabavy Karaina, ary avelao ny helon'ny Andriamanitra amin'irao fo izy. Ary minao fa ianao nandre izany vavaka izany, ary minao fa efa manana vahaolana meloa homena azy ianao. Ho arasitraka ao Andriamanitra, enao ny vavaka izany anabavy izany, vonjeo izy, ampio izy, ka mba ho tonga hiverina amin'ny laon'ny fifandraisana izy mivady, hiaina amin'ny mpifaliana ny zanany izy ireo, ary dia ho tokantrano sambatra sy tretrika izy. Ampio izy Andriamanitra mba hanokana fotoana be da be indrindra ho amin'ny fivavahana, satria izay mihitsy ny tenen'ny teninao hoe hitady hafatratra izy rehefa mandalo olana. Dia matoky Andriamanitra fa andeha ho amin'izany lalana izany izany anabavinay izany. Ary ho an'ny tokantrano rehetra ihany koa izay tsy diana amin'izao fotoana izao ka manana olana, enoko fa andeha amin'izany lalana izany koa dia andray valim-bavaka feno avy aminao ka ho tonga tokantrano sambatra sy feno fitahiana ary fifaliana ny tokantrano tsirairay avy. Petraka feno apela taminao ary ity tontolo andro ity, ka raha mety ianao Andriamanitra dia tanterao izay fikasana tsara rehetra izay ankasitrahanao, ary sakany kosa izay tsy mahasoa anay mba tsy ho tanteraka eo amin'ny fiainanay izany. Ny voninahitra ny eo anao Andriamanitra tomponay, satria tononay amin'ny anaran'i Jesosy mivavaka. Amen.